Petera voalohany toko fahatelo. Fahamasinana ny fitondrantena kristianina na any atokantrano na any am-piangonana. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary toy izany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantena ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny aza, raha tahiny misy tsy manaiky ny teny, rehefa hitany ny fahadiovany fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na fiakanjoana, fa aoka ho toetra miafina ao am-po, izay tsy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no niravahan'ny vehivavy masina fahiny, izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara, izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo, raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ary toy izany koa, ianareo lehilahy, miarah mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy, tahaka ny mety hatao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Farany, miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny prahalahy, mifamindra fo, manetrety tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahina. Fa na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy hiary ny lelany amin'ny ratsy, ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihainy ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Salamo 4:30, ny andininy 12 hatramin'ny 14. Ary iza no hanisy ratsy ianareo, raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo, dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorory ianareo, fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Isaia 4:12, ny andininy 12 sy 13. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra, dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Nijaly Kristy, ary hijaly toy izany koa isika. Petera voalohany 3, ny andininy 14 hatramin'ny 4, ny andininy 9. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy, izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andry ny faharim-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa, raha mbola namboarina ny samby fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valy mianaka, ka dia namonjena azy ny rano, izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tena ny tandindona io, tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Fa efa lasa ho any an-danitra izy, ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Ni fiaviana no ambara
andrinaniaina panavotra mahery vadinao miantsoe avy tombo amen. Ny vonina hitrao lolovanay noho ny fandresenao andresizay andrinany aina panavotra mahery